fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia mbola mampitomboina aminareo mandrakarivana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalany Jesosy Kristy. Zoko malala anay. Mankasitraka anao ry tompo ny amin'ny fotoana izay azahoana indray ankehitriny. Dinika sy zara ny afatrao. Koa dia matoky izay fa fanahinao masina no ameny mandrakariva ny olona rehetra miombona amin'ny fandaharana fa indrindra ny mpanomponao. Ametraka ny teny eo ambavaka ianao ry tompo ary ho anao mandrakariva ray zanaka fanahy masina ny voninahitra rehefa anao hatramin'izay ko mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ry havana nijery ny ambaran'ny soratra masina momba ny aretina sy ny fanasitranana isika tamin'ny alahady lasa teo 12 martsa ary mbola hotoizantsika amin'ny ity alahady ity izany. Fa hofitintsika vetivety aloha nambara tamin'ny lasa izay nilazantsika fa tsy misaraka fa tena mifaninjotra mifandray akaiky ny tantara ny fahalavony ny zanak'olombelona sy ny aretina ary ny fahafatesana nateraka zany. Ary raha mariky ny fanameloana sy ny fanozonana ry havana ny aretina, ny fanasitranana kosa indray dia mariky ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra. Tsy ny fahafatesan'ny mpanota na ny ratsy fanahy no sitrapon'Andriamanitra fa ny fiovany, fiovampo ary koa ny fahavelomany. Araka voasoratra moa ao amin'ny bokin'ny Ezekiela mpaminany toko 7:20 ka eo amin'ny andininy 7:20 no ahitantsika izao amin'ny anaran'ny tompo. Moasitrako akorva ny fahafatesan'ny ratsy fanahy hoy Jehovah tompo fa tsy ny alany amin'ny aleny mba ho velona izy. Ary noho izany dia tsy maintsy ho fongana, ho foana, ho levina mandrakizay ny aretina sy ny fahafatesana. Tsy azo lavina na hodintsita izay niseho tatoato ry havana ary aretina na be resaka toy ny coronavirus fa na cancer na sida na ebola na drépanocytose na coronavirus hoy isika no anaran'ny aretina dia mifandray amin'ny ota ny aretina ary sy aheriny zany fa natao indrindra ho resena miaraka amin'inona, miaraka amin'ny fahotana. Ary ny teny faminaniana sy ny teny fikasana momba ny Mesy dia samy manam-pirofo fa ny fiverenan'ilay mpanjaka ny fahamarinana dia Jesosy Kristy dia mitory ary manatanteraka fandefasana, famahana ny mpifatotra ary fanasitranana ny marary araka ny voalaza ao amin'ny toko 9 soratra masina maro, ohatra Isaia toko 2:20, andininy 1:2-7 ary koa ny toko 1:20, andininy 1:2. Ary dia mbola azontsika vakiana ihany koa ny voalaza ohatra ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko 7:30, andininy 4:20 sy ny Malakia toko 7, andininy 20. Voalaza amin'ny Isaia dia toy izao amin'ny anaran'ny tompo ny vakiny Isaia toko 7:30 isika, andininy 4:20. Tsy isy amin'ny ponina ao ilaza hoe marary ao. Ny olona izay mitoetra ao dia olona voavela heloka. Ary ny any amin'ny bokin'ny Malakia toko 7, andininy 20 dia hitantsika an'izao ihany koa. Ny anaran'ny tompo ihany makitsika azy. Ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy. Ary ny faminaniana dia manambara fa ny famonjena tsy hoe ho tanteraka amin'ny alalan'ny fahafatesan'ny ratsy fanahy fa ho tanteraka kosa amin'ny alalan'ny fahafatesan'ny marina. Fahafatesan'ilay hany marina dia Jesosy Kristy, lay Mesina mpanantenaina fa ho tonga hanasitrana hitondra ny aretin'ny olombelona mpanota araka ny voalaza ao amin'ny Isaia
toko fa 7 ka vakitsika nge ny andininy fa 4 sy fa 5 Isaia isika toko fa 7 eo amin'ny andininy fa 4 sy fa 5 dia izao no vakiny amin'ny anaran'ny tompo. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika. Kanjo isika kosa nanao azy ny kapoina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisontsika sy ny torotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana nahazahoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nanasitranana antsika. Ary efa 2 taona mahery zao ry havana no efa tonga ny Mesia, lay mahery. Nokapoina hoy ny voalaza, nokapoina Jesosy nalaim-baraka, naka ny toeran'ny olona meloko izy. Fa hitantsika koa fa alohan'ny fanasitranana dia famelan-keloka mandrakariva no tenenin'ny tompontsika hoe voavela ny eloko izy amin'ny ilay marary. Arak'izany ry havana, ny fanasitranana tena miara-dalana amin'ny famelan-keloka tahaka izay voalaza ny mpanao salamo ohatra amin'ny salamo 700 eo amin'ny andininy 2 sy 3 milaza hoe nisaoran'i Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra izay mamela ny eloko rehetra ary manasitrana ny aretinao rehetra. Tenin'ny mpanao salamo izay mampiariary manaprofo fa ny famonjenantsika olombelona dia tsy misy avy amintsika anakely de kely aza fa avy amin'ny fahasoavana noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany endriky ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia ahoana hoy ny apôstôly Paoly raha manambarany amin'izany fahasoavana izany izy ao amin'ny epistily nosoratany ho an'ny fiangonana tany Efesosy Efesianina toko 2 jerentsika indray nge Efesianina toko 2 eo amin'ny andininy 9 ahitantsika izao teny izao sy ny andininy 7 amin'ny anaran'ny tompo. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy ireare. Ny iraka nataon'i Jesosy Kristy tato an-tany ry havana maneho ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra, ny fisian'ny olona marary maro nitangorona teo amin'ny tompo profo hita maso maneho ny mazava-dalina ny zava-panahy ny fanasitranana sy ny famelan-keloka no tanterahany. Nanasitrana ny tompo mba ho fanamafisana, ho fanehoana anaporofona fa ny fahefan'ny teniny dia marika hita maso tsy misaraka ary miteraka ny hery tsy haitoaina satria Jesosy Kristy no tompony hery sy ny fahefana araka ny nambarany moa io tamin'ny mpianany ao amin'ny Matthieu toko 7 andininy 7 manao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany hoy ny tompo. Fa indrindra koa ho fanehoana ampahibe maso ho hitan'ny olona rehetra, ho fanamafisana, ho fampiariariana eo anoloany ny be sy ny maro fa izy tokoa Jesosy Kristy izy mihitsy izy rery ihany fa tsy misy hafa lay voalaza fa tokony ho avy tsy nisy talohany ary raha tonga teto an-tany sy nanao ny asany azy moa Jaona mpanao batisa izay rahalany Jesosy Kristy cousin Germain hoy ntsika dia mpisava lalana ho an'i Jesosy no iraka nampon'Andriamanitra ray azy. Fa rehefa tonga kosa Jesosy ary efa 2 taona mahery izy no tonga tety an-tany, rehefa tonga izy lay Mesia lay mpamonjy dia tsy hisy intsony ny mpamonjy aoriny. Ankoatra azy ny fiverenany sisa no andrasantsika fa ankoatra azy dia mpaminany, mpampianatra santoka izay milaza ny tenany ho Mesia. Izy rery arak'izany ry havana fa tsy misy hafa no lay tonga anatanteraka lay faminaniana efa nivakitsika teo ao amin'ny Isaia toko 7:15. Tondra ny aretintsika, mivesatra ny fahotantsika ary indrindra naka teo amin'ny tenany ny fahotan'ny zanak'olombelona rehetra mpanota eto ambonin'ny tany. Efa nivakitsika teo moa izany ary voalaza ihany koa ary zany ao Matthieu averiny mbola izy ihany manambara izany ao Matthieu toko 9 eo amin'ny andininy 7:10. Matthieu toko 9 eo amin'ny andininy 7:10. Ka izao nivakiny amin'ny anaran'ny tompo mba hatanteraka hozy izy izay nampilazaina any Isaia mpaminany hoe izy naka ny rofontsika sy nitondra ny aretintsika. Ny fanasitranana ny demoniaka dia manana dikany mafonja ara-paminaniana zava ry havana ny fandresen'Andriamanitra.
manefa andriamanitra no mandresy amin'ny alalan'ny fanahiny, mandresy ireo fanahy ratsy miely eny amin'ny rivotra, ary amafisina trano fa ny fandresen'i Jesosy Kristy koa dia fandraisan'izy Andriamanitra an-tanana ny zavatra rehetra izao tontolo izao, ny voary manontolo, ary ao anatin'izany ny fiainantsika zanak'olombelona izay tsindraindray dia toa lasa nanaiky ny Satana de toy izany koa ry havana ny fanasitranana ny boka na ny marary hoditra maneho fa nanomboka tamin'ny andron'ny tompo, tsy misy intsony ny ambara hoe madio sy tsy madio. Inona tokoa moa ry havana no nataon'i Jesosy Kristy rehefa nifanena tamin'ny olona marary ny abokana izy? Nokasiany ange ny boky, ary noho izany asa-panadiovana no nataony. Tsy voailika ivelan'ny fiarahamonina intsony izy ireny, fa mba anisan'ny misitraka ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra. Ry havana, ny fanasitrana nataon'ny tompo Jesosy tsy mba misaraka amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly, amin'ny fanambarana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, tsy misaraka amin'ny famelan-keloka ihany koa, tsy misaraka amin'ny finoana. Ary noho izany tsy manana endrika dokam-barotra ny fanasitranana nataon'ny tompo. Ny fanasitranana nataon'i Jesosy Kristy tsy mba nitanterainy tamin'ny fomba hoe manakoako mitalakotrokotroka, fa tamin'ny fomba tsotra ary mangingina aza. Matetika aza dia hitantsika fa noperany ireo olona nazo fahasitranana mba tsy teniny amin'izy Jesosy akory. Ny zavatra tena nokendren'ny tompo mantsy havana tamin'izany dia ny ahatonga saina ny vahoaka ahafantaran'izy ireo fa izy no ilay Mesia, zany hoe zanak'Andriamanitra efa nampanantenaina ary mila mibebaka ny olona satria antomotra ho izy zay foana ny nambarany, sady nampibebaka izy nanambara hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary ny hery tao aminy no nentiny nanasitranana. Andeonge mba ovakitsika ohatra ny eo amin'ny Luka toko 5, eo amin'ny andininy 7:70 de zao no hitantsika ary vakitsika zany amin'ny anaran'ny tompo. Ary tamin'ny andro anankiray raha nampianatra Jesosy dia nipetraka teo ny fariseo sasany sy ny mpampiana-dalàna izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra ny Galilea sy Jodia ary Jerosalema, ary ny herin'ny tompo dia tao aminy mba ahasitranany. Ary asariavana natadiditsika fa tamin'ny nahasitranan'i Jesosy koa lay vehivavy naharary nandritra ny 12 taona, dia zao ihany koa ny voasoratra eto amin'ity filazantsarany Luka ty ihany. Luka ho isika toko 9 eo amin'ny andininy fa 9:70 de zao ny voalaza. Fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy, fa fantatro fa nisy hery nivoaka tamiko. Ny hery mahagaga tao amin'izy Jesosy no nentiny nanaovana ny fanasitranana, hanika lotoky ny fialonana sy ny fahatezerana ny fonony fariseo sy ny mpanoran-dalàna ary ny mpisorona, ary dia tsy nikendry moa izy ireo afa-tsy ny amandrika hanameloka ary amono an'i Jesosy Kristy. Eny nitarika koa ny vahoaka hanentsika sy amono hanombo ny tompo teo amin'ny azo fijaliana. Ary raha ny marina tsy ny fahasitranany aretina loatra no tena famantarana maneo fa zanak'Andriamanitra, eny Andriamanitra mahagaga sy mahery, Andriamanitra fitiavana Jesosy Kristy, na dia tena zava-dehibe sarobidy aza ny fanasitranana. Tsy izany ny tena izy ry havana, fa ny famantarana ny amin'ny Jona. Araka ny voasoratra ao amin'ny Matio toko 2:12 eo amin'ny andininy 7:70 sy ny 7 izay mifono hevim-panahy manondro ninona? Manondro ny azo fijaliana sy ny fitsanganana amin'ny maty. Nanasitrana Jesosy Kristy, eny mbola manasitrana izy, fa nataony izany tamin'ny fitondrana ny aretina teo amin'ny tenany, eny tamin'ny fandavana mihitsy aza ny fanasitranana ny tenany. Araka nitatsika ao amin'ny Luka 4 eo amin'ny andininy 13 de zao no hitatsika. Iza moa ny moramora kokoa ny manao hoe voavelany kely kaosa, manao hoe mitsangana ka mandehana, fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany ameloaheloka, de hoy izy tamin'ilay marary ny paralysista, izao milaza aminao, betao ny fandrinao ary modia any an-tranonao. Zany hoe ny aretina sy ny famelan-keloka
no anehoany jesosy kristy fa andriamanitra velona izy ary mila miverina aminy, mila mandray azy ho tompo sy mpamonjy raha te anana fifandraisana amin'ray raha te andovan'ny lanitra. Eny ry havana, tsy azo adinoina fa mifaningitra eo isika ny fanasitranana ny aretina sy ny fanavotana amin'ny alalan'ny sorona nataony jesosy kristy to amin'ny azo fijaliana. Ary raha tiantsika ny atakatra ny fahalehibiazan'ny ministeran'ny fanasitranana ary ny dikan'ny aretina ihany koa eo anivon'ny fiangonana sy ny fiainana kristianina ny rain'i jesosy. Eny no baiko ny apôstôly anambarany filazantsara nomeny fahefana anasitrana amin'inona amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana. Eny misy mivavaka fotsiny aza moa dia sitrana ny olona, misy mitory teny fotsiny aza dia sitrana ny olona. Marina tokoa fa ny fanasitranana ny marary dia miara-dalana isika amin'ny herin'ny vavaka zay nomena ary nampanantenana ny fiangonana sy ataon'ny fiangonana. Kanefa koa na ny aretina ny fanaintainana eny ny fahafatesana aza ry havana dia zavatra rehetra miara-miasa ihany koa asoa zay tian'Andriamanitra dia zay vao antso araka ny fikasany raha teo hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20. Na izany na izany koa ary nefa ry havana dia tsy ny fahalavonana ny aretina na ny fahafatesana no tompony teny farany. Andriamanitra irery ny tompony teny farany dia ilay Andriamanitra fitiavana ka na tonga ny apôstôly Jaona ny teny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ary fantatsika fa mahakasika ny aretina manokana aza nge nangataka sy ny talao ange ny apôstôly Paoly mba hositranina fa hoy ny tompo taminy ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko tanterahina amin'ny fahalemena. Dia ny onona sy ny faly ny apôstôly Paoly. Eny fa hoy koa azy izy Kristy no antony ahavelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Raha izany ary ry hava-malala ao amin'ny tompo dia aoka ihany koa isika mba say hiteny tahaka ny apôstôly Paoly hoe na velona aho na maty dia any ny tompo ihany. Dia omentsika n'Andriamanitra ny voninahitra fo amintsika rehetra kosa ny herin'ny faherezana. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra raha ny tsara indrindra misaotra tompo fa mazava ny afatrao fa efa nentinao teo amin'ny azo fijaliana avokoa ry Jesosy Kristy ny faharatsiana ny zavatra rehetra. Eny efa nitsangana tamin'ny maty azy ianao koa engana izay ry tompo atoko tanteraka ny teninao, ny hery ny teninao, ny herinao satria izany ny mahasoa anay, mahatsara ny fiainanay ary mahatoky izay tompo fa asehonao mandrakariva eto amin'ity firenenay marary ity izany fahefanany ny teninao zany hiasa manan-kereto ary ny herinao ry tompo ka ianao Andriamanitra, ianao no memboninahy eto, ianao no ankalazaina eto ary ianao no aneo tompo fa tompony hery sy ny fahefana hatrany an-danitra sy ety an-tany ianao. Dia atolotra ianao ny voninahitra raha isy zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Rehefa malala ao amin'ny tompo tapitra ny fandaharantsika koa dia manao velomanao tahin'ny tompo ary amin'ny heriny indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma indrindra tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.